mamegina fiarabana amintsika tsiraray avy ary mino zay hoe manana planina goavanao anao ny Andriamanitra ao. Tena amenina mafy be ahako. Za manokana ka lasaka nabavy tena tiako ny olona rehefa mandray tenin'Andriamanitra tena mandray amin'ny fifohazam-panahy. Matoa Andriamanitra amin'ny teny satria misy zavatra tiany ho tenenina aminao manokana. Ao anaty toriteny indraindray misy teny votsitra sambory am-pifaliana. Fa zao ka lasaka nabavy Andriamanitra rehefa manova tantara-piainana dia teny no ampiasaina. Miteny izy dia ny eo akaikinao variana dia ianao misambotra dia lasa voarainao ilay teny dia lasa miasa amin'ny fiainanao. Aoka ianao rehetra ara-panahy tsara. Ary zany ho antsika izay any tokantrano mijery amin'ny Facebook tsisy elanelana ao amin'ny tontolo ara-panahy fa naiza misy ianao dia afaka ianao andray foana miaraka amin'ny Tompo. Iresakitsika androany ny hoe fiainana tsara fototra, tsara fananganana, tsara fihazonana. Averiko tsara fototra, tsara fananganana, tsara fihazonana. Tonga dia ambarako avy hatrany hoe tsy ho tonga amin'ny fiainanao tsony zany hoe ravarava fiainana zany. Averiko fandroany tsy ho tonga aminao tsony zany hoe ravarava fiainana zany. Androany afaka amina faharavam-piainana ianao. Rehefa makany amorontsiraka dia hitanao mahita reo tamatavy ianao tsy mahita liso fa rehefa lavidavitra ny tamatavy ianao dia mahita tranon'olona dia gaga ianao. Marina hoe pied dans l'eau le trano arabaky teny. Pied dans l'eau fa trano hazo le izy. Dia atsangany-dragao dia amboarin-dragao ny fefy satrana. Dia ohatran'ny boiron zany natsangana dia tsangana ambony rano dia gagako. Dia antaniko izy mafy io trano io. Dia hozy izy mafy io ka. Mafy io. Dia hoana mazao raha ohatra ka hoe misy cyclone na misy zavatra ohatr'izany. Dia zao nolazaina. Dia rehefa rava hozy izy dia amboarina indray. Dia indraindray koa aminazy io tsy mila cyclone akory. Fa rehefa maina le satrana, rehefa lany ranomasina le hazo dia potika ho azy le trano. Ny tena marina raha lasaka nabavy dia izao. Misy karazana fiainana olona be dia be ohatr'izany. Na tsara be, na vila tsara be ary ny fiainanao ka ratsy fototra, ratsy fananganana, ratsy mihazona azy, laza aminao indraindray fotoana ny ilaina dia miongana. Indraindray tsy mila cyclone akory dia rava. Ary maro ny fiainan'olona tahaka izany. Ao ny fiainan'olona miliardera be tena manam-bola be. Fa ao anatina zavatra tsisy dikany dia rava daholo ny ara-bolany. Satria maninona? Ratsy fototra, ratsy fananganana, ratsy mihazona azy. Voaingana nahita vehivavy anankiray izay. Voaka le taxi izy dia mampifaly le taxi ao izy. Dia niditra tao anatin'ilay taxi dia nanontany ilay taxi fizy ino dia hozy izy iny vehivavy ino hozy izy nanambadi-panan-karena be. Fa zao hozy izy ny ataon'iny vehivavy iny isan'andro tranandro dia makao amin'io casino io. Dia isan'andro tranandro hozy izy maka anazy dia misy olona foana manatitra azy. Dia isaka miaraka aminy pasteur hozy izy dia tena sakafo be ohatr'izao. Za koa nga hozy izy miditra lalina. Fa ny zavatra mitranga le vehivavy efa hitanao mereraka. Raha lasaka nabavy. Na manan-karena be tahaka ny ahoana ary, na tsara be tahaka ny ahoana ary ny zavatra voatsanganao, raha vao ratsy ny fototra an'io, raha vao ratsy ny fananganana nanaovana an'io, raha vao ratsy ny mihazona an'io, tsy maintsy miongana io. Tsy maintsy rava io. Ary androany Jesosy Kristy tiany ianao hanomboka hanangana fiainana amina zavatra tsara sady maritra. Mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Ohatry ny miainga moramora zany ny fiainanao. Fa raha Andriamanitra manangana azy, ho hitanao anatin'ny hafatra eo, ho tsara indrindra ny fiafaranao.
za tena te ilaza ho tsara indrindra ny fiafaranao. Zao no tenen'ny tenin'Andriamanitra ary. Genesis 1:1. Zao vaky ny teny, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ahoana ho izy? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Romanina 1:30. Ny lohahevitsika dia ny hoe tsara fototra, tsara fananganana ary tsara fihazonana. Mba afaka miteny ve ianao hoe fiainanay mianakavy zany hoe manomboka androany. Ataovy mafy be mba ho re eo amin'ny tontolo ara-panahy. Amen ho anao zany. Zao no lazainy ao amin'ny Romanina 1:30. Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra zao, izy no miazona azy, izy no antony, izy ene no memboninaitra mandrakizay. Amen. Averiko fanindroany. Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra zao, izy no miazona azy, sady izy no antony, izy ene no memboninaitra mandrakizay. Amen. Raha na bavy, inona mifototra eo amin'ny fiainanao? Mifototra amin'ny diplôma ve ny fiainanao? Tsara zany. Fa ny taranakao tsy voatery anana diplôma. Fototra amin'ny harena ve taranakao ny fiainanao? Me tena manan-karembe ianao androany, anananao zay ilaina rehetra. Satria mety hoe ainao mitantana azy. Fa zao alasaka na bavy, ny taranakao tsy voatery ahitantana. Inona mifototra ny fanambadianao? Mety tena mifankaty be ve nareo androany, fa mifantaniana mbola hifankaty be ve rapitso? Tsara tarehy be ve ianao? Ny tarehinao ve ny nanangananao fiainana? Satria misy loatra zany a, ny tarehiny nananganany fiainana, ny bikany no ampiasaina. Za tena mananatra anao raha nabavy, aza miditra amin'izany lalana zany. Mitovy amin'ny mpivaro tena ihany zany. Za tena manintsy a. Raha vao tonga aty amin'ny fotoam-bavakintsika ianao dia miomana no ahitsy, satria andeha lavitra ianao. Raha lasaka nabavy ny Baiboly dia milaza zavatra tsotra. Raha nomboka namboatra an'izao tontolo zao Andriamanitra, dia tao amin'ny tontolo ara-panahy izy ny ainga. Tsy nampiasa vola Andriamanitra raha nanainga an'izao tontolo zao. Tsy nampiasa olona ambony Andriamanitra raha nanainga an'izao zavatra rehetrarehetra zao. Fa mila mahatsiaro lalandava isika fa nanaingana Andriamanitra ny zavatra rehetra dia tao amin'ny tontolo ara-panahy. Rehefa ningaina, satria Andriamanitra nanaingana azy tao amin'ny tontolo ara-panahy, dia vita ny zavatra rehetra ary indro tsara indrindra zany. Vita ny tany, vita ny lanitra. Ara-panahy no nanaingana azy. Mba tenikeo no akaikiny hoe ara-panahy no nanaingana azy hoe. Raha miresaka fandresena Andriamanitra, Mosesy nagaga teny an-tampon-tendrombohitra rehefa ampandresy ny zanak'Israely teo anatrehany Amalekita Andriamanitra. Exodosy 7:20 angamba izay na 4:20, afaka jerenao. Ny Amalekita tamin'izany tena manenika ny sa, maro dia maro ny Amalekita. Fa ny zavatra mahagaga dia izao, rehefa manangana tehana Mosesy mandresy ny zanak'Israely, rehefa milatsaka ny tanana satria reraka izy mahazo vahana ny fahavalo, rehefa mapakatra indray izy mahazo vahana indray ny zanak'Israely. Farany hitany Hora sy Arona hoe ny secret antia dia eo amin'ny ara-panahy, mila mitsangana foana ny tehiny Mosesy. Dikan'izany nandramana izy mingala tamin'ny voalohany, izy mingala ny nanohany, reraka izy mingala, raha vao nilatsaka ny tanana mahazo vahana ny Amalekita. Inona nataony? Nangalany vato mihitsy. Vato natao tao ambany tanan'ny Mosesy havia, vato natao tao ambany tanan'ny Mosesy havanana. Rehefa mitsangana izy roa, farana ny resy ny Amalekita. Ny tena marina raha lasaka nabavy dia izao, ilay fandresena kay tsy miankina amin'ny hoe iza mipetsaka, tsy miankina amin'ny hoe iza manana basy,
tsy miankina aminao hoe iza amin'ny manam-bola, iza amin'ny malala olona, fa ny fandresena dia ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ao amin'ny tontolo ara-panahy mamaritra azy. Raha miresaka fitombona harena, fitombona fanambinana, ny zavatra mahagaga neka lasaka anabavy dia izao e. Baiboly milaza hoe hitanao tokoa. Ny ainga Jakoba tsy nanana ninina no fitahan'ny olona ary. Tena impiry voafitaka Jakoba tamin'ny fiainana, satria mpamitaka ka. Jakoba ne mpamitaka e, fitaka ny angahan'ny fiainany, dia farany na dia efa niaraka tamin'Andriamanitra re izy no fitahan'ny olona foana, fa soa ihany fa Andriamanitra be famindram-po nampandresy azy. Tao amin'ny tontolo ara-panahy no ny ainga ny arenan'i Jakoba. Mba teneniko ianao kaikinao hoe tao amin'ny tontolo ara-panahy hoe ny ainga ny arenan'i Jakoba hoe rehefa mifanaraka Jakoba sy Labana hoe zay mara sy sadika ho an'i Jakoba, ny ondry amanosy teo tsisy mara sy sadika, fa zao ny zavatra nagaga. Natory Jakoba dia nahitsy Jakoba atao amin'ny tontolo ara-panahy ondry mara sy sadika miray amin'ny ondry vaviny. Zay teraka rehetra mara sy sadika. Satria ny fahamarinana dia izao, na ny fitahiana sy ny fanambinana ary ara-panahy. Mba tenikeno kaikiny hoe ara-panahy hoe zavatra ara-nofo eo. Firy ny olona miasa mafy, tena miasa mafy fa tsisy ninina miova mihitsy amin'ny fiainany. Fa firy ny karazana olona zay gaga ianao hoe tapoka dia niova be ny fiainany, satria maninona? Nisy zavatra niainga tao amin'ny tontolo ara-panahy. Za manonona, isy zavatra iaingana eo amin'ny tontolo ara-panahy ho anao. Isy fandresena iainga eo amin'ny tontolo ara-panahy ho anao. Isy fananganana iainga eo amin'ny tontolo ara-panahy ho anao. Isy fitahiana sy fanambinana iainga eo amin'ny tontolo ara-panahy ho anao. Zay tahian'Andriamanitra dia voata mandrakizay. Tena mahagaga neka lasaka anabavy le zavatra ataon'Andriamanitra e. Le zavatra zay tajanonao rehetrarehetra io zany, aiza miainga ao amin'ny ara-panahy. Ary na Satana ary dia mireconnaître. Na Satana ary tena nilaza tamin'i Jehovah Satana. Job aozy izy Job, tahinao daholo ny asany rehetrarehetra, zay asan'ny tanany rehetra, aiza any manenika ny tany ny ondry amanosiny. Alasaka anabavy. Na Satana ary niaiky, fa rehefa ao amin'ny tontolo ara-panahy misy zavatra mihetsika ao anao, tsy voatohatra zany. Ary za manonona ho anao hoe amin'ny fianakavianao io, misy zavatra hetsika ny ao amin'ny tontolonareo. Misy zavatra ho ahetsika Andriamanitra manokana ne, hanasoavana anao, hanambinana anao, hanangana ny fiainanareo mianakavy ny anaran'i Jesosy. Za ka lasaka anabavy te hamerimberana zao teboko zao androany. Ny nanetsika ny zavatra rehetra iainga dia tao amin'ny tontolo ara-panahy. Ao amin'ny tontolo ara-panahy daholo no miainga ny zavatra rehetra. Zany hoe raha mba hiteny zany tsika androany hoe raha mba misy zavatra mitsangana ao amin'ny fiainanao, raha mba misy zavatra mijoro ao amin'ny fiainanao, taiza io ny miainga zany? Tao amin'ny tontolo ara-panahy io. Andriamanitra nanasoa, nikasika, nanetsika zavatra tao amin'ny tontolo ara-panahy. Ary mba ho tsindriako mafimafy kokoa ary. Raha miantso antsika Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny dikany hoe zanak'Andriamanitra, Andriamanitra dia fanahy. Raha Andriamanitra dia fanahy, ny zanak'Andriamanitra ne zany dia zanak'ara-panahy. Ianao ne zany mila mahalala an'izao teboka tsotra zao ianao hoe raha ny tena marina zany dia izao, ny momba anao rehetra dia ara-panahy. Amen. Impiry zay ianao nanandrana zavatra be dia be. Za mahalala olona efa nanam-bola be dia be, centaine de millions, ny sasany amina milliard. Niainga dia nitotona, niainga dia nitotona. Zany mahalala olona nanao mariage, ko tena mariage be tsisy ohatry zany. Tsisy ohatry zany. Fa zao ny zavatra nitranga. Tsy ampirotona, rava le mariage.
mazava le mariage. Satria maninona? Tsy mahatakatra le olona, fa misy zavatra ne miazona amin'ny fiainana. Teny kenao ka misy miazona amin'ny fiainana hoe. Baiboly dia milaza fa izy no niaviany zavatra rehetra zao. Izy no miazona azy. Izy koa ny antony. Izy ane no membonahitra. Ny dikan'izany dia izao. Ny fiaingany zavatra rehetra zany dia izy. Andriamanitra eo. Ifonako aminao na mba manana olona ianao sponsa. Fa tsara noho izy ianao no tokony nomena vola. Fa mendrika noho izy ianao no tokony mba ho asoavina. Raha mivarotra ianao fa manina misy fivarotana be dia beko, manina no any aminao ny olona ny andeha? Mba efa nijinianao ve zany? Fa manina moa izy no any aminao? Rehefa mianatra ianao, samy manana zanak'atody daholo ihany ny olona. Fa manina ianao mahay? Raha jerena ny lohany sasany ary mety ngeza noho ny ianao. Ianao ve tsy efa nandinika an'izany? Ny sasany ary ngeza noho ianao. Raha mandinika ianao fianarany zanaky ny sasany ary, tsara lavitra noho fianarany zanakao. Raha ohatra ka faritanao fotsiny fiainana dia tokony hoe zay tsara fianarana zany lasa lavitra. Fa misy olona tsara fianarana be, fa tsy lasa lavitra. Lasa simba fiainana. Raha lasaka nabavy. Androany Andriamanitra te hanasoa anao. Ara-panahy ny fiainana. Mba teny kenao kaikinao hoe ara-panahy ny fiainana hoe. Zao no lazainy ten'Andriamanitra mpitsara 7:15. Zao no lazainy. Ary ireo andrinan'ny Filistina, mpitsara 7:15, niakatra nakany amin'ny vehivavy ka nanao taminy hoe kolokileo izy. Ka izahay izay hitoeran'ny hery lehibe zay azonay mamatotra azy mba hafolaka azy, dia samy hanome anao sekely 100 avy izahay. Hitanao, rehefa hitan'ny Filistina fa Samsona lay nandray ny fanahy masina hatrany an-kibo, tsy nety resy. Samsona neka lasaka nambavy olona mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Fa ny manavaka azy, ny sositra manokana tamin'ny fiainana. Men'Andriamanitra zavatra manokana izy tao amin'ny tontolo ara-panahy. Ka le zavatra amin'ny tontolo ara-panahy io mahatonga anazy mahafaty Filistina 10 ndray andro. Mahatonga anazy mahafaty liona, samana, vavany. Ny antsika na vovozany alika ary. Efa miantso zay miorina ara-panahy tsara, miantso ny tompo Jesosy io. Zay tsy miorina ara-panahy tsara, miantso hoe mama. Fa iverina ako. Rehefa hita amin'ny Filistina hoe tsy mety resy Samsona, fa misy zavatra manokana nanany eo amin'ny fiainany. Za mamitsodranao anao, ianao koa ne olona ohatr'izay. Tsy mety resy ene ianao, fa manomboka androany hisy zavatra manokana ane fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Na iza hifaninana ve ianao amina marché, ianao mahazo azy. Ao amin'ny fiarahamonina misy ianao ao, niza te higafo ny fanambadianao, tsy maharava an'io zany io, fa ianao misy fiarovan'Andriamanitra manokana. Zay zavatra, raha mba fantatrao ny zavatra zaraiko aminao zao hoe anarina ny fiainanao ray manontolo. Tena anarina ny fiainanao ray manontolo. Fa mangataka amin'ny tompo mba tena tena hihiratra ny masom-pananao dia aray ianao. Rehefa hitany Filistina fa manana secret Samsona ara-panahy, dia ozy izy zay vonina ny andoha sekely 100. Fomba fiteny io sekely 100 io. Inona dikany 100? Rehefa menao miteny hoe fenoinina 100 ry, be dia be ny dikany. Zay rehetrarehetr'ireo izy misy andriny dehibe Filistina marobe teo, zay rehetrarehetr'ireo vonina ny anomenako sekely 100. Fa izao tenenao anay ny secret mba hahafahanay maresy azy. Alasaka nabavy. Tsarovy zao, ny devoly dia vonina ny andony vidiny mba handravana ny fiainanao. Ary tsy sangisangy. Tsy sangisangy izy. Tena vonina ny andony vidiny izy mba hanapotehana anao. Fa ny fanontaniana mipetraka, ianao koa ve mahalala hoe
ny secret-na fiainana dia mila samy mandomy vidiny ianao amin'ny ara-panahinao mba hahatonga ny ara-panahinao no fototra no manangana ary miazona amin'ny fiainanao. Ratsona rahalasaka anabavy. Ny ara-panahinao no fototra no miazona no manangana amin'ny fiainanao ray manontolo. Raha vao mitsangana amin'ny fiainam-panahinao, raha vao mitsangana amin'ny fiainanao amin'ny ara-panahy, mitsangana amin'ny fiainanao. Raha vao mitsangana ny ara-panahinao, ninona mandalo ao, voatohatra ao zany. Rahalasaka anabavy, zavatra mampalahelo dia izao. Isika tena mila ny fanampian'Andriamanitra. Tsangano tanan'izay mila fanampian'Andriamanitra hoe tena tsika rehetrarehetra eo mila fanampian'Andriamanitra mba ho fototra ny fiainantsika, mba hanampy antsika hanangana fiainana, mba hahatonga antsika hoe voazona tsara ny fiainantsika. Mba hantany ahako, misy olona te hiandra veto amin'ity toerana ity. Tsika rehetrarehetra mba te hihatsara fiainana daholo e. Atsangano tananao ka mba maniry anao ny mba tiako hihatsara no fiainako e. Normal ianao. Raha tsy nanangan-tanana teo akaikinao dia tsongo izy. Matory venao hoe sahoana. Ary izy amintsika ireo no mba maniry hoe tsy ho rava fiainana tsony mandrakizay. Rehefa mba manangan-javatra ianao tsy ho rava tsony mandrakizay. Za zany mitsodrano anao hoe hatsangam-piainana ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy ho rava fiainana tsony ny ianao. Zay zavatra mba hatsanganao ane, tsy iainana zany tsony ianao hoe nanangana ianao dia rava indray ilay izy. Nanangana ianao dia rava indray ilay izy. Fa zao rahalasaka anabavy, tsarovy zao ao amin'ny ara-panahy ilay secret. Aiza ilay izy? Zao ny fahamarinana rahalasaka anabavy. Ny hetsika ataonao rehetra ao amin'ny fiainam-panahinao sy ao amin'ny tontolo ara-panahinao dia tsarovy. Tsy maintsy misy fiantraikany io amin'ny fiainanao na hoelana ho aingana. Averiko fandroany, ny hetsika rehetra izay ataonao amin'ny tontolo ara-panahinao dia tsy maintsy misy fiantraikany io amin'ny fiainanao na hoelana ho aingana. Laza tsotra aminao raha voalotonao ny ara-panahinao, tsy maintsy misy fiantraikany io rehefa avy ao. Raha vao ataonao marefo ny ara-panahinao, tsy maintsy misy fiantraikany io rehefa avy ao. Raha vao varim-bariny ianao ka tsy mitsangana tsara ilay ara-panahinao, tsy maintsy misy fiantraikany io rehefa avy ao. Fa zao kosa nefa, raha manao hetsika manokana ianao amin'ny fiainam-panahinao, raha vao mivavaka ianao, tsarovy, nivavaka Daniel dia nisy anjely niainga tany an-danitra. Raha vao mivavaka ianao, rahalasaka anabavy, misy fiantraikany iny amin'ny fiainanao, amin'ny fiainan'ny taranaka. Misy zavatra mihetsika eny amin'ny tontolo ara-panahiny. Miteran'Andriamanitra ianao, misy zavatra mihetsika eny amin'ny tontolo ara-panahiny. Fantatrao ve rahalasaka anabavy? Tia mila fantatr'olona, rehefa ianao no mideran'Andriamanitra, rehefa ianao no miankohoka amin'Andriamanitra, mivavaka, mahazatra antsika dia izao hoe le vavaka sandratrao lasa makany amin'Andriamanitra. Fa ny Baiboly anie dia miresaka zavatra mihoatra lavitra noho izany. Ny zavatra ambara amin'ny Baiboly dia izao, Jehova hoy izy dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana azy. Zany hoe ianao mivavaka, midera, manandratra an'Andriamanitra, dia alain'Andriamanitra mihitsy ny seza fiandrianany, dia makeo aminao izy, dia makatsirony aminao izy. Makatsirony aminao izy, makatsirony izy. Goavana ane zany. Ary fantatrao, raha vao Andriamanitra zay no miditra ao anatin'io tranonao io, milaza aminao miditra ao ny fiadanana, miditra ao ny fahasoavana, miditra ao ny fanambinana. Zay mahatonga anahy saro-piaro manomboka androany. Tena tatoato tena hitanako saro-piaro ary lasa masika amina resaka fiainam-panahy. Masika be ahako satria maninona? Devoly raha andrava olona any amin'ny fiainam-panahy no asiana. Andriamanitra raha nangana olona any amin'ny fiainam-panahy izy mihetsika. Zay hetsika eo amin'ny fiainam-panahinao voarainao. Ka lasaka anabavy, Davida neny nanandratra anazy avy any amin'ny mpiandriondry makany am-panjaka, inona zavatra nitranga? Nisy lehilahy anankiray Samuela nandrotsaka diloilo teo ambony lohany dia nidina tamin'ny fanahin'i Jehova nanomboka teo. Tsy tany amin'ny fiandrasan'ondry tsony ny toerany, fa nanomboka tamin'iny tonga dia tafiditra tao an-dapa izy.
ao anatin'ny tontolo ara-panahy ny secret. Teneniko ianao akaikinao, ao anatin'ny tontolo ara-panahy hoe ny secret. Ianao mandray tsodrano io, ohatran'ny teny no renao. Fa fantatrao ve, fa ny tsodrano ny rainao dia eo ambony lohanao ary manoatra noho ny avoana mandrakizay. Za mody tsy haiko. Za manonona teny eto. Manonona teny ahako. Ianao manao amen. Ny olona akaikinao mety miteny hoe ty taitaitra. Fa ny fahamarinana dia izao. Ianao manao amen io. Le teny fotsitra eto mivadika satroboninahitra sy tiloilo ambony lohanao. Zay mahatonga antsika mila saro-piaro amina fiainam-panahy ka lasaka anabavy. Zay mahatonga na milaza aminao ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Raha te hanangana fiainana ianao, ao mihetsika. Raha te hiazona fiainana ianao, ao mila ataonao matanjaka tsara. Tenenkenao akaikinao, zany ny fahamarinana hoe ka lasaka anabavy aho. Ny devola iny ka lasaka anabavy ka nimba olona ao amin'ny tontolo ara-panahy izy mamosavy. Firy zay ny fivarotana hitanao teo, fivarotana mandehibe, fa tapoka teo, nisy olona tsy tia nandalo, nametraka tsatoka indray mandeha le olona, nanomboka tamin'iny rava le fivarotana. Olona tokony hiteraka izao, asian'olona zavatra ao anatin'ny tontolo ara-panahy. Le olona tsy napiditra zavatra tao anatin'ny kibony, fa ao anatin'ny tontolo ara-panahy le olona nanao famosaviana. Tapoka le vehivavy lasa tsy miteraka tsony. Satria izy nietsika ao amin'ny tontolo ara-panahy. Ny olana ka lasaka anabavy dia izao, lay zanak'Andriamanitra, lay zanaka fanahy no tsy manamafy ny fiainam-panahiny sy tsy mihetsika ao amin'ny tontolo ara-panahiny ary manamaivana ny fiainam-panahiny. Raha milaza aminao zay hoe alarobia atao ny tranopokon'olona analakely. Ny sasany aleony indray mbola mipetrapetraka kely amin'ny sezany analakely ery. Ny sasany loza mitety pavillon. Ohatriny ty nefa ny vola tsisy any am-paosy. Tiako be ty. Ao atao ve izy madama ozy izy le mpivarotra izy akaloha manaraka fa tiako fotsiny. Ka tsy zany ve izy ka lasaka anabavy. Aka ohatra ray dia marana. Ka lasaka anabavy. Tsarovy zao zavatra zao. Hoy amantsenao teo. Ny fiainan'i Joba tao amin'ny tontolo ara-panahy nitsangana. Taiza nitsangana? Natsangan'Andriamanitra tao amin'ny tontolo ara-panahy. Ary na inona fitsapana tonga teo amin'ny Joba. Na inona zavatra marary tonga teo amin'ny Joba. Tazomin'ny Joba foana ny fiainam-panahy. Fa zao ny fahamarinana. Raha mbola mitsangana fiainam-panahin'ny Joba, mbola vitan'Andriamanitra nanarina azy. Lasaka anabavy. Raha mbola mitsangana fiainam-panahinao, mbola tsarava fiainan'izany ianao. Naiza toerana misy ianao androany, na ianao ary mibokatrosa indrindra, na ianao ny olona sahirana indrindra, na ianao ny olona miady amambady, tena hoe vadinao dia tsy fantatro, cruela. Zay mahalala dessin animé dia cruela. Sa tsy fantatro hoe izy raha lehilahy hoe tena vadinao tena masika indrindra, na vadinao tena maditra indrindra. Tsotra ny teniko aminao. Raha mbola mitsangana ny ara-panahinao, tsy maintsy mbola miarina nareo mianakavy. Tsy maintsy mbola lasa lavitra nareo mianakavy. Ninona zavatra andalovana amin'ny ankehitriny, tsy maintsy mbola lasa lavitra raha mbola mijoro ny fiainam-panahy. Ninona fitsapana, ninona ady, ninona ranomaso, ninona fanafihan'ny fahavalo. Fananganam-piainana ara-panahy, ny fitahiana sy fanambinana ara-panahy, ny fandresena ara-panahy. Lasaka anabavy. Ary ny zavatra tena mahafinaritra be, rehefa amin'ny tontolo ara-panahy io mikorina, dia manomboka mahatratra ny zanakao eo, dia mahatratra ny zafikelyinao eo, dia mahatratra ny zafiafinao eo, dia mahatratra ny olona rehetrarehetra ao ambaninao rehetrarehetra ao io, zay taranaka ho avy dia mandova le fiainam-panahy. Zany raha lasaka anabavy mahatonga anay masika kehitriny. Tena teneniko mihitsy masika. Raha tokony ho teniko dia hoe entitra amina resaka fananganana ara-panahy. Zay mahatonga na vao misy olona tsy hitako dia antaniko taiza. Aza tsy mitsika amin'io taiza. Satria fantatro fa raha vao rava ny ara-panahy dia rava ny fiainana. Manomboka androany ianao zany, raha vao rainao tsara ny hafatra, inona ny tena tokony
atsangana matanjaka tsara. Manina tsara ao zany. Ifonako manambola ianao, aza miazakazaka. Milohany anaovanao zavatra ao amin'ny fiainana ara-panahy, ao ianao. Maria tsara ve ianao? Za mino fa manomboka androany iova amin'ny priorité ianao. Tena mila afaka milaza ve ianao tena mila miova le priorité hoe fiainana mitsangana midika zavatra niainga tao amin'ny fiainam-panahy eo. Aga veriko ty aza lotona ny ao amin'ny tontolo ara-panahinao. Aza lotona io. Gagy ianao hoe kofona miditra amin'ny tunnel anosy ianao. Vao miditra ao anao tapenanao ny ognonao fotafavoakanao. Be dia be ny fiainan'olona kofona. Mahakofona anao dia ianao any mandoto azy. Ianao lozanao miteny ratsy, lozanao faninana manolona, lozanao manenjika vadin'olona, lozanao tsy fantatro. Manomboka androany aza lotona io. Resantsika manaraka moa zay satria efa amakapakana an'ity. Manomboka androany inona ny tokony hazakazahana? Fiainam-panahy. Hoy amin'ny mantsy ny olona teny tendrombohitra hoe na misy olona miteny aminao hoe misy contrat 2 milliards fa alahady maraina ity na alarobia atoandro amin'ile fotoana ianao mila mivavaka iny. Magaga. Ty koa tena magaga. Fa maninona rehefa misy zavatra mitranga dia amin'ile fotoana tokony hivavahanao. Ianao ve efa mba nandinika an'izany? Fa maninona rehefa misy zavatra mitranga dia amin'ile fotoana tokony hivavahanao. Dinio anefa maninona? Ny antony dia tsotra be satria matahotra ny devoly. Fa raha vao mandeha mivavaka ianao dia misy zavatra vaovao tsy horesindray ao amin'ny fiainanao. Nefa ianao lozanao atakalo le izy. Andeha hitsindroka kely zay aloha pasteka amin'ny larobia. Ho any amin'ny fripa izy io. Aka lohany. Za tena mananatra amin'ny fomba tsotra. Tiako ny zanako ara-panahy. Na rehetrarehetra reo tiako be daholo. Zay mahatonga anahy androany amboary ny fiainana. Tenenkeno akaikinao andao amin'izay atanjaka ara-panahy tsika efa andeha lavitra hoe fahasoavana zany zaraiko aminao zany. Dao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy.